Fandriky ny maizina. Ho velominy izy oma amin'ny rina. Miaraka amin'ny Louise Ravelso, Sylvia Randrenatoandro ary Nanja. Mandray feo sy mandrindra ra teknika. Aro Mana tontosa. Nanja Razavondrakoto. Fandriky ny maizina. Andro voalohany. Maika benka neny. Misy zavatra saiko resako vetivety. Afaka mihainoanao ana maika aza fa eto ny resaka ao e. Hitaneny isaka manao fanadinana zay dia ohatrany mavesatra be zany ny tanako manoratra dia tsy mijanona mihitsy raha tsy vita ny taranjanadinana. Magaga nefa dia marina daholo ny voasoratra. Tonjo tompony tenako mihitsy ary matetika dia za foana ny voalohany na zaza gaga. Ny mahavariana nefa dia izao hatramin'izay nifindrako ny anatra tany amin'ny lycée zay dia niataka tahan'ny ankizy Tena misy zavatra hafahafa ny any amin'ny rizany so dia mba nanitsaka fahasambazimba tany ary tianao e. Tena tsy haiko roneny tsaroneny moa le ankizy ny anjera mafy be iny dia tapaka ny tanany le nalaza be tao amin'ny sekoly iny efa saika hoentina tany amin'ny hôpitaly. Nisy zavatra oatra nanosika azy zany nantona azy niraisiko ny tanany tapaka dia nahisiko moramora tonga dia niverina ho azy teo no eo ohatran'izany efa ny nanao azy. Tsaroko tsara mihitsy tena gaga daholo ny olona tamin'iny dia ahoana ny toerana. Nanomboka teo dia nisy zavatra ohatrany tsy azoko izany mihitsy roneny sady ohatrany hoe ahoana ohatrany hoe misy zavatra atahoran'izany aty amiko. Tsy hoe miteny ratsy izy na mankala fa tena matahotra fotsiny tsotro izao. Tsy azoko mihitsy hoe inona ny antony fa miresaka manaraka indray roneny dia izao inona moa zany mbola manakana anao tsy lazanao amiko foana makasika an'izay momba ny dady lazainao fa tonga eto izy miresaka aminao hitany masoko nefa isaky ny resaka aminy dia lasa izy mandeha ary ny tena mahagaga dia izao indraindray tsy hita tampoka zany izy. Tena misy zavatra tsy azoko mihitsy roneny Losy dia marina ahoana no anazavako amin'ny finao amin'izany zavatra izany. Raha ho lazaiko ny marina mety tsy hianatra intsony izy. Raha tsy ho lazaiko nefa hiteraka fahoriana fotsiny ho azy zany. Inona no ataoko so dia manao tarehy raha tsy azo kosa ianao ko ny masonao anie tsy mba ohatra amin'ny mason'olona rehetra ohatra maranitra be zany rehefa mijery. Zany mihitsy roneny aza tsotsoronao fosiny oatra izany ty resaka ty. Ka tsy hitako koa inona ny mampatahotra ny ankizy aminao eo so dia mba manany ihany kosa ary ny ankizy neny zanakao ange ianao ve dia tsy hahafantatra an'izay mety ho antony izany izao roneny rehefa tsy hanambara ny marina amiko ianao dia za tsy hanatra tsony avelao hiandry vady eto fotsiny manahirana amin'ny fiarahamonina ny ampianarana. Ataohoana re ty marina le olona zaiko dia izay vokany ihany dia vokany finona ny zavatra feninao ary neny tsy misy zavatra azonao azavaina amiko mihitsy ve taovariana miondrika fotsiny ianao. Zao no izy ry finoana hoe ahoana mino fa zaka ny sainao sy ny fonao tsara mihitsy izay resaka alefaka eto matoa ianao misikotra mitony tsara ianao ary raha vao manao fihetsika hafahafa eto ianao dia miala tsiny aminao fa tsy afaka hanohy ny resaka ary tsy resaka aminao mandrakizay ny toyiny mazava tsara aminao fa izay ary tsy azonao avoaka na amin'iza mandrakizay ny resaka ifanaovantsika eto. endroneny oka aloha akatoerana tsara mihitsy zay rehefa aso amin'izay nresaka neny fa mihaino fa iza ny olona ao ambony ao roneny manambahiny angasika tsy misy olona izany any ny sofinao angamba ny lalodalovana ary so dia reraka loatra ary ianao ty aiza koa izay olona mandeha eo fa neny ve ao tsara aloha sa tsy ao
Enao tsara ve zany e? Tena misy olona mihitsy ao. Aloha mihitsy aloha jereko hitako ny tena marina ka. Hatray fa toa tsy misy olona akory. Nefa dia nisofoko izao mihitsy na eno fa nisy olona mivezivezy tato e. Sa ve reraka marina ny saiko dia mamorona zavatra fe? Ahoana? Tsy efa miteny hoe reraka ny sainao dia lasa lavitra be? Tsy nisy neninina akory tao? Mba mahagaga zany neny. Aloha mihitsy aloha hiala sasatra kely ka. Eny ary e. Fa iandro ny zany maka-rivotra ty asa zany a. Mahafinaritra ka. Andana aloha ny endra kanana fa za mbola hipetrapetraka kely eto ambony vato eto ka. Sady mangatsiatsiaka ery zany rivotra eto zany. Sady madio a. Fa ngeza dia ngeza koa aloha le toponareo roneny a. Io ve tsy trondro be dia be ny ao anatin'io? Dadabenareo nanamboatra an'io e. Ay! Anga misy manana dobotra io aty raha mbola ety amin'ny manodidina ity. Hitako. Tandremo anefa mifafady kisoa i dobo a. Dia mba ampianao avy eo hanondra-kanana. Tonga dia lasa aloha e. Fato kisoa ahoanako. Iza koa ny alalany io rano io e kisoa tiana omby. Mba mampiresaka akory neny. Ho avy eny ahy e. Tena nahazo tany betsaka kosa aloha ry dada sy neny e. Aiza ny tsy hanambokatra be toy ireo? Dre masoko ve ny mandronosa? Tsy misy rivotra mitsoka nefa to mihetsika ty rano ty. Marina e. Ohatrany miovitrovotra hatramin'ity vato ipetrahako ty. Fa ahoana ary zany? Mivadika hatramin'ny lokon'le rano. Finoana! Miala teo malaky! Angiana! Mialao a! Fa ahoana e? Aza sotominao aloha fa misy zavatra mahavariana eto. Neny a. Ay, rovotra hatramin'ny akanjoko mihitsy marina. Mialao a fa zava-doza nisy eo raha mbola mijanona eo ianao. Zay, etsika no mijanona. Tetero tsara amin'izay. Anomboka eto valim-panontaniandry fa mahaiza mandinika tsara mitony aroaka tsy hatahotra ny zavatra ho hitan'ny masondry eto. Neny, fa inona daholo izany zavatra lazainao izany? Fa tsy indriva ny manontany aho hoe maninona no hiataka tahan'ny ankizy any am-pianarany e? Maninona no atao ran'ny ankizy izany? Ka tonga ny fotoana tandremo fotsiny sao dia mitantara ny zavatra hitan'ny masondry any amin'ny olona any a. Tandremo koa sao matahotra eo amin'izay. Jereo tsara ny zava-misy eny amin'ny dobo. Fa inona aloha ilay netsika teo e? Niovitrovotra hatramin'ilay vato mihitsy. Andrekako eo fa inona tokoa eo amin'ny dobo io? Biby lava be marina. Loza! Nena! Inona ho hitako io e? Andao andefa taotsory zakandrisa. Ary aza misisika manontany tsony amin'ny manaraka fa mandreraka fotsiny ka. Tsoriko eo amindry nefa vao mety tomboka ny valiny tadiavindry. Mijery aleondry vao manontany. Manomboka eto dia mahaiza mandinika tsara. Eny ary neny a. Aleo fa andrasako sy zava-misy eto. Aheratro tsara ny maso. Tandrepo sao mandositra. Tena zava-dosy ty hitako ty marina mafy. Sady tena matahotra mihitsy nefa raha vao miteny aho dia tsy azoko izay tiany eny ambara. Oviana ny mbola nahita biby lava be ohatran'io. Orineny a. Jereo nge fa
mitsangana amin'ny rambony le biby miloko volombarahana masafa be ny rambony ny kirany amin'izay matevina be sala amin'ireny odi-boay ireny ny lohany ohatrany misy ohatrany vombon-droa fa mba biby ny oroneny alolo moa tsy matahotra ary oatra mijery aty amintsika nge izy zany io no atao hoe fanany tokandoha fanatokandoha miambiny doblo izy zay rehetra ao anatiny misy arena miafina mantsy eo ary tsy misy mahazo an'io raha tsy olona voatendry mbola tsy hita nefa ary tsy mbola fantatra hoe izy zay olon'izay hatreto ny hevitra ny maro hoe dadabenareo nefa tsy izy ko ny hevitra koa ny sasany hoe ny rainao nefa koa tsy izy zao mantsy le tantara oka aloroneny fa maninona no atao hoe fanany tokandoha fa tsy azoko misy ny fanany pitoloha tahaka io ihany ny abeany fa ity dia hafa noho izany malala baika io ary mahafatatr'olona be tsy misy ohatran'izany na dia mbola alavitra aza ny olona dia fantany hitandry izy mitodika aty io indry zao samba ny vao teo amin'ny dobo satria tany ambobary foana ry no nianatra dia zao vao teo izay ny mahatonga azy mijery andry satria mbola tsy fantany ry tena mahaliana izy zany fa ina le tantara nylazainy eny teo sao dia mba makaty ary io biby oroneny jere angera mipimitsy ny maso fa ty foana mpanjininy ianao tsara ary ny tantara somary mahagaga nefa tsy mampina nisy ahitany be teto tanàna tany aloha tany samy sahirana ny rehetra nitady rano sotroiny ny biby lasa dadabenareo nitondra omby isotro rano tery amin'ny atsambaty be ry be rano be mikorina io atsambaty be io sy ty dobo ty mantsy misy lalana mifandray any ambanin'ny tany any izay tsy nisy olona sanandeha tany raha tsy ny dadabenareo ihany nisy rano kely hitan'izay teo apotitra io atsambaty be io na io rano be hitandry io mantsy tena tsy nisy mihitsy hatramin'ny dobo io dia vao nandeha teo amin'ilay lozika kely misy rano anefa ilay omby latsaka tany ambany tany taitry dadabenareo ka niantso fokon'olona tsy nisy nandeha ny fokon'olona fa natahotra avokoa dia lasa izy nandeha rery ny latsaka tany tamin'ny 7 ora maraina izy ndrozy indri niditra tany tamin'ny 4 ora ariva vao tonga teo ary teto amin'ity dobo ity izy no nivoaka niaraka tamin'ny omby nagaga dia izao tsy nanino tsy naninona na ny omby na hidada be zany dia nagaga faharoa dia izao lasa nanao satroka sy nirakotra lamba tsako mena be dadabenareo avy tany ary nitondra tena mpanjaka be ny tany dia nisy vakana hafahafa be koa ny ambizona sy teny amin'ny tanany tsy nisy na teny fokon'olona nahita azy izy raha teo tsy ny teny fa ny fampijery maritra tamin'ny fokon'olona fotsiny dia netany rainareo nodiny io fa dadabenareo kosa lasa nakany anatiny ry aly ry analamaizina mantsy ny anaran'io 3 andro dadabe vao nivoaka avy tany tsy nanaovany teny amin'ny tsony ireo akanjo mena sy tena avy tany fa tonga ho azy taty an-trano nanomboka teo dia avy be tsy nijanona ny orana ary hatramin'izao dia ireo tsiridry ireo na iodioblio na iry rano mikorena amin'ny atsambato ry lasa mpanasitra ny olona igakany dadabenareo avy teo ary tena nilahatra mihitsy ny olona tonga na avolavitra io na avy ety akaiky hatreo aloha no azoko tantaraina fa amin'ny manaraka indray dia jereo amin'izay izy io amin'ny odobo io fa tsy data aveo io mifampibanjina amin'ilay biby be io fa avy
aizany tsy hitakory ny nahatonga avy any teo mahagaga zany nefa tokony ho hita fa nitoerana malalaka be ay toa miforotra moramora le biby ary mitrena ohatran'ny omby ange izy zany manondro any amin'ny dobo data dia manaiky le biby hoay lasa nidina ao anaty dobo fa ahoana ary zany andriamanitra fa nakaiza tamika teo koa ty data neny a hitanao ve ndao anondraka anana amin'izay aloha e ampy izay ny zavatra hitandriandroany ary dinio saitsaino izay hita aza mbola mametram-panontaniana aloha aleo aloha izasaingana fa sody taraikeo fa nasina zay fa ho avy eo iantso andeha hivavaka raha ny vandinehiko ny zava-misy hatreto aloha dia izao miatefany amin'ny finoana mifanomezan'ilay zavatra niariana miafinao amin'ny dobo eritreritra ihany anefa izay satria nahagaga ny fandinika ilay fanany tokandohan'ny finoana tany an-tsaha nisy dika ihany koa iny fahatongavan-dranjava-tapoka teo amin'ny dobo iny dia hoe finoana ve izany no andimba ny fitaizany mety ho izay mandrosoa ay ve fa nasiny manahoana tompoko sakitady kely amin'ny finoana ny azavady fa misy dia alianareo nga ny tomiakanjo mihaja be ianao ie efa mifanao fotoana izay fa andeha hivavaka an'io fa tsy ave izy tena anao dafady kalakely ty hivavaka ho ny hivavaka arena be ao anaty dobo rehefa ho azonay zao ka hosombana amin'izay hivavaka ve aleo anaovako azy izany hoe zao retsy tsy niteny izany tamiko mantsy izy dia nirahako voaingana teo ka mety ho elaela mihitsy vao tonga ndehana aloha tonga dia mandeha fa saiky manaraka any izy zany lainga be an'ity raha matoty iverany fa tsy fantatry ve sao izany eritreriny mamorony izany aleo aloha tiana manaiky eny ary rehefa tonga eo izy dia mba savy mandeha haingana sao dia tara veloma tompoko ndao ary akia veloma finoana indray dia tsy avelako hivavaka izany tsony izany mihitsy mantsy ilay zavatra tsy tiany mpiandro ilay arena miafina ao anaty dobo fa nga marary tianeny no mirakotra lamba be amin'ity andro mafana tena ohatra manako-tsako adaholo izany fanontolako izany akia izany asa raha mba misy paracetamol aloha na tsy mba hijereo kely akia raha tsy misy eo dia ndehana hividiana eny amin'ny ranorinina aloha tena efa ela ngeny tsy nisy paracetamol atao trandro neny aleo indramako vetivety atsavaratra aloha fa hono ary neny tsy tonga teo nga fa nasina ny antsoa infanao fotoana andeha hivavaka mantsy izay ny oriva tamin'izatsy teo angamba izany retsika andehana aloha karakarao ny biby fiompitsika ny orany ity ohatry no avy dia aza donoina ilay paracetamol eny ary hoana koa ary izany tsy azo kokoa fa nasina dia gaga raha ifanasina ny sy antsoa
ilay hoe arena amin'ny finomenà football hoe nahoana ilay izy no hoe izay voatendry io no nahazo azy. Fa teny data ve ilay tany amin'ny poiny e? Ahoana izy no hita tampoka dia lasa tampoka? Tena ohatra minjavona izany. Sa ve masoko ny mandroroa? Angano dia lakoerana amin'ny football hitako ny marina. Afrika hitako masindray mandeha zava-misy any dia tena marina fa misy zavatra hafa mihitsy atao traiky. Fa misarika ohatra eto dia hoe tena midady sy ny sakisazy ny tena. Ahoana ny ampim-pazafetsy? Tsy haiko tsara londra tendeha. Ary toaka tsy misy malay ny tsirehako any. Marina hitady io. Mila miafina kely aloha. Ary manena koa ny tombo izany. Ay, ty tena miraikitra ny tongotra. Ary hoe fotona fa tena kaita tampoka teo indray ty dada. Hitany vezany teo. Eroso foana rangafa dia vokany any dia vokany a. Ay, tonga ihany. Teto ambony vato teto ale mipetraka. Io fa manomboka mihetsika ilay rano. Miofotrofotra teo ilay tany farany teo anefa ny vato. Hoatrizay fa toa avy tampoka kosa ny oran'izany. Andrasako kelikely aloha. Io ary fa manomboka miova loko ilay rano. Ena tsy nofinofo mihitsy ty fa marina, tena zava-misy. Eny fa mipoitra moramora ilay biby. Ny lohany io mipoitra io. Loza marina. Mipoitra tampoka ilay biby. Aizany habeny. Ary mivandravandra mena masy be izy izany. Tena matahotra tampoka teo aka. May malimpa ny hoaliko izany.
aiza zany neny aty atrano ianao zao hoe torana teo akaiky ny dobo ianao ny ranonao no nypatanao avy tany raha tarakely fotsiny dia efa tsy hita ianao nahagaga fa nahitanao n'ilay biby ny rainao fa tsy nihinana anao so koa fa tonga ra-potoana izy dada hoe no nitondra taty atrano fa angamo mihinan'olona ny biby eo amin'ny dobo iny tsy azoko zany dia efa nisy olana hoaniny ve teto tanàna fa hoana marina e makaina tsara aloha ianao hoe mbola tsy fotoana famalinana izany zao za aloha dia akasalady any an-tsahany misy zavatra manomboka mampiay aho amin'ny finoanao to tsy hitako matetika tsony izy tokony andalo iny ady dia ahoana nefa inona no lazaiko misy zavatra manokana tiako ho fantatra koa manko ny amin'ny finoana ny mpiara-mianatra rehetra henoko miteny fa ohatra ny tsy zakany zareo izany mijery maso ny finoana ohatra misy hery hafahavy izany ho ny ao aminy indrindra tamin'nisy an'ilay ankizy tratra ny lozo izany tena hery avy amin'Andriamanitra ve sa hery avy aiza izay ho ny ankizy tsy mankahala azy fa kosa tsy sa manatona azy fa matahotra misy aza ankizy sasany no mahita zavatra fotsifotsy mitsingevana miaraka amin'ny miditra ao am-pianarana avy eo manjavona ilay izy tompony anefa tsy mahita an'ilay izy tsara natona nakaiky izany zavatra izany mba lalako hoe inona izany ka so dia hanary azy any amin'ny elo rehefa tena nandinika an'ireny zava-misy rehetra hatrany am-pianarana finoana ireny dia efa manomboka mino fa izy mihitsy no ilay olona voatendry andimbany dadabeny sy ahazo ilay arena miafina raha tsy izay mantsy efa matin'ilay fananotokantao teo amorony dobo izy raha tena ifinoana tokoa no andovany hery miafina sy ny arena miafina dia manana olana be sy ho sarotra vao ho tanteraka satria izy tia mivavaka tia ny tena olana goavana be mihitsy tsy ho azony mihitsy ireo raha mbola mifatoka amin'io vavaka io izy sady tia kala fanasiny tia koa ny tena vato misakana lazay ny finoana fa tena mahery vavaka be mantsony izy iny ka raha mbola miaraka amin'iny izany finoana dia tsy ho azony mihitsy na ny hery miafina na ny herena miafina inona no tokony atao amin'ny saviana ve sa anakaramana ny olona mono azy raha mbola iny kala fanasiny iny mantso ny namany dia ho foana ny zavatra rehetra mila mandinika tsara aloha fa sao dia diso tetika eo ka hanahirana tsy azo atao fatatry finoana nefa fa na izaza mety ho alany dia inona ny tetika andraso fa tsy maintsy matsaka tia ny finoana iny manomboka eto dia ho mailo satria misy zavatra manindry mahandry ihany momba ny zareo vao nanomboka tsy hitako tany am-piangonana firy finoana mbola andehany amin'ny tompo indray ve sa hoany tena ohatra ny tsy ho satsony sady ny atahorako tonga dia mivoraka be sy fanina izany raha vao mipotraka biby isasaloha kely atao patsakana aloha ka ambe aho any amin'ny topoka iny efa tany andraso aloha manana tsara ny resaka
sary tolasa saina izy zany. Finoana manahoana ndry? Hoay fanasana manahoana ki fa manino ndry no aty iresaka amindrino le ako atika tsy tiako hoe misy olona mety ahiriny resantsika. fa misy inona ki sady aty apatsakana vekiko maninona raha mba anetrano. Tsy maninona mihitsy aty ka aza mbola fiainona rano aloha seo andry dia ndao hiataka kely sika roa sady efa misy ankizy maromaro andeha atsaka koa reny tany reny. Ndao ary ahoana mety veto? Tsy maninona ka somary afoeziko ihany kile izy so mantsy lasa saina ny ao aminareo hoe nakaizy ndry. Ndry koa ki dia mampitaintaina be riko ento ary ny resaka e. Mety efa azondry ihany angamba fanontaniako na izany aza dia alefako ihany aloha e nakagaky hoe nanino ndriny tsy hita matetika tany am-piangolana mihitsy ry pastera zao efa nanomana olona hitsidika andrisangy zany no teny hoe oka aloha jereko dia manao tatitra aminareo fahoana manana olana angandry e. Ny olana aloha tsy misy e ary mampitondra fisaorana amin'ny pastera sy ny mpiara-miasa aloha na tsy aro. Adidin'ny mpiandro tokoa no manatona ny ondry eo indrindra mantsy zao ki malasa ansaiko ry fanasina. Eny misaotra ndry aloha fa mananamana tokoa tena mitsinjo mihitsy ndry raha zany ve moa tonga tia tsatahako izao mihitsy azao kino izy eny eky efa fantatry ny daholo ekiny fotoana fandehanako mivavaka ny mahagaga nefa dia zao mahita zavatra ampanaovina foana izy isaky ny andeha sady zavatra tsy misy azoko elana daholo tsy mba mpanao an'izany nefa izy hatr'izay tatoato dia somary mahita hirika ny rahana foana izy tsy haiko anefa ny antony izy nefa tsy hoe mankahala mivavaka na miteny hoe tsy mahazo mandeha mivavaka ary tsy misy fomba halalanao mihitsy hoe tsy tiany mivavaka fa tonga fotsiny dia irahany meloha raha vao fantapantany hoe andeha ka zao aloha izy ry finoana melohan'ny anambarako zavatra amindry aloha mino avy aloha ndry ary manaiky fa misy ny fiasan'ny fanahy amin'ny faminaniny raha indrindray aloha tena manaiky raha herim-bavaka sy fahalalana zavatra e tonga kia dia mino an'izay lasaindry eo misaotra kia amin'ny fatokisana mila mandinika tsara n'izay lazaiko anefa indry aloha tsoriko amindry fa tena tsy nahita toro mihitsy mieritreritra hoe avy aizo io zavatra misitona ndry io zao le izy ka ino tsara nisy afatra azoko mikasika ndry raha nivavaka nanao marainalina mila mahery mivavaka be mihitsy ndry e mampitombo herim-bavaka zany hitandry misy zavatra ratsy be mihitsy hitako misitona mafy andry ohatrany hoe anjely ny mazavy zany ny fijery azy nefa rehefa tena nytoy mivavaka mafy dia akanjo mainty be zay no nanaovany ary nitsingevana le izy zany ay fiafenany fotsiny le akanjo fotsy be nanaovany nivoaka fitao anaty rano be le izy ary miendrika biby lava ngeza be ny ray aman-drenindry anefa tsy manala an'le biby lava be fa vao maika mihitsy azy izy manosika an'le biby hoany amindry kikika mafy be ndry taona andritran'io ary tazako koa ave fa nisy tanana fotsy ngeza be zay mipatandry moramora dia zay tapaka teo le fahitana loza marina mafy tena mpivavaka marina fanasiny ty tena ohatrany misy fandrika be sa ny fiainako zany le biby lava ho anaty doby ho hitany io ary to lasa saina be ndry fa misy inona matahotra angandry misaotra ki mivavaka ho tsapako fa tena sambatra mihitsy ndry manana fahitana toy izany miangavy andria kia miangavy andria mba hitohitondram-bavaka foana efa tsinjoko ihany izay zavatra izay fa tena mbola maizina amiko aloha hatreto tsara aloha rehefa manaiky ny zavatra hitako ndry ka zao no izy hoe ahoana tia tia misy telefona vonvidiko ifandraisantsika indrindray mantsy tsy hitako ndry omeko andry mihitsy iny faza be eritreritra oay aky izany fitiavandry ako misaotra betsaka kia
aleo fa onerako ny vidin'ity rehefa miakabokatra izay. finoana fitiavana ny anomezako an'iny andry ka fitiavana koa nandraiso azy zany tsisy loany izany iny fa fanampiana andry ka zao ndry izy aza asiana sonery fa atao vibreur foana raha vao maneno iny dia miala malaky ndry amin'izay olona akaiky ndry fa iantso azy zay ny dikany na ay jerijery koa message fa mety hoe mba misy afatra efa misy crédit koa iny bipendry za foana miantso fa za mieritreritra crédit zany mihitsy ndry tandre so misy mahita iny telefôny iny na iza nakefa misaotra betsaka fanasina dia teneno aky pastera raha sendra tsy tonga any fa mandreraka be kino eninay mino fa hoavy ny fotoana izay tsy anapahako mivavaka tsony tonga mihitsy dia ho any ampastera zao dia zao ka fa aza be eritreritry ndry zay aloha fa aleo misaraka fa tonga avaneninareo aty io indray ndry feloma kia misaotra kia feloma fanasina. tena enjany ny nofo ratsy be alina na ny nofo ny kendain'ilay biby tany amin'ny dobo sady tezitra be mihitsy izy tsy haiko hoe inona ny antony nda hitady ny dada ny finoana aloha anontaniako an'izay antony izany mivadika natao ohatra mafy mihitsy tsy mbola nisy zavatra ohatran'izay mihitsy hatr'izay nefa aiza mahitako azy ndeha ho any an-tsaha mihitsy aloha dia ho hita eo sa andeha ho eny amorona nalamaizina aleo aloha mandeha fotsiny dia ho hita eo fa ina koa raha nampitapatapany neny tamin'ny alina tao ohatra n'ireny nisy nanenjika reny fa tia dady tia koa ny tena mahalasa fisainana mihitsy ka aiza ve namaka tsy hita tao trano mihitsy indraindray hita tampoka indraindray tsy hita tampoka tsy hay hoe dada ve sa tsy dada dia iza mampanjavina azy toy iny fa manina izy ny tsy misy ho vatana maharitra indraindray ary dia sitrapony mihitsy vao miseho hatramin'izay dia mbola tsy mifampiresaka mivantana tamiko mihitsy izy tsy haiko hoe ina ny antony tonga eto analamaizina tsy fa inona kosa ny feo afafy izany toa misy tadio be io anaty ala be io loza marina fisy izany ny teny izany marina tsy feo niaraka tamin'ilay tadio be teo za indray le feo fa miverina marina izy ary izany ny teny izany sa ve izany ny tompony io ala be io dia ho valiana ve sa hiala eto aleo valiana dia izay alehany any alehany saika ambany tany atompoko hoe aty ve rahanjavavadiko tena ny valiany marina aleo miala eto aingana io tokoa eo efa io amin'ny dobo tokoa eo ranjava ary mba nakaiza ary neny teo izany efa maika hakanana any tsaha ny andro efa manomboka toandro leo hidina antrano dia andeha aloha ka zay aleo ty sibika kely ty noentina fa mety hanampy ovy kely
marina fa tsy data ve io amorony dobo io e ary ao an'ity akanjony maintimainty be ty izy te hana fotsy be ny aminy dre ary tsy neny koa ve iny tamin'ny miazakazaka be iny aviaizary mahatya marina mitodika ty amiko tady zany aloha mivelona kely aloha hiavina ambadiky ty azo ty zay ay toa tsy otsonindray nefa de tsy nisy ray minitra akory inendry sisano eo fa hoana mihitsy ary zany e fa saika nisy inona teo de akanana aloha de hita eo zay lazaineny ka laliny ty marina tena tsy hita tapoka teo zay naliany ranjava nefa de mila miresaka mihitsy aho amin'ity finoany ity mila fantatra mihitsy zay tokony atao tokony ho diovina mihitsy izy de hosorana menaka moara mba hanaiky ny zavatra rehetra ndre fa tsy finoana ve iny mitondra sobika hoe eny amin'ny taninanany hitany ary ve azany sa tsy de hoe ny aloha fa efa tsy nety ihany ty resaka indray mandeha ty tena azoko nahita ny finoana teo izy de lasa nandeha tena nanofo ilay arena be ao amin'ny tompondray ahay zavatra anankiray honao fa tena lafo vidy raha tsy olona voatendry koa nefa ny tsy azo an'ilay arena miafina sy io arena be io raha tena hifinoana aloha ilay izy ahasambarana ny anay ho lasa mpanan-karena anana zanaka mpitsabo mahay mpamantatra ny ho avy atsain'ny olona miadana tsy miasa intsony tsy azo ny olona naovana ratsy ahoana ny fomba tanteran'izany anaiky mora be finoana raha zavaina aminy izany rehetra izany vonina hiala tsy hivavaka intsony ve izy laliny ty marina ny olona eto an-tanàna zao efa mifanaretsaka mihitsy mifanontany hoe iza no andimby amin'ny dadabera mahery mihodina mihitsy zany lohako izany marina aleo aloha anondraka nanany atsara sady maka rivodrivotra kely fanina fotsiny indray ato an-trano to inona daholo ary ny resaka henoko teny am-panasan-damby ireny finna le hoe arena miafina sy hery miafina atao tanàna toa hoe izay voatendry andimby an'izany dadabe andro finoana izany hono no ahazo an'izany hery miafina ngezabe mifehy zavatra maro izany ary omeny koa ny arena be ao amin'izany dobo izany mahagaga dia maninona le izy ny lasa resabe sy malaza ary fanotofan'ny olona ny miresaka azy sa ve andeha ho any amama finoana anytany azy mety mahalala zavatra koa mantsy izao izy aleo hivavaka mafy aloha vao mandeha sao misy zavatra miseho tsy ampozina any ka
mandrosoa tompoko. Manahoana mama finoana? Fanasina manahoana ry? Inona ny vaovao? Miala tsiny fa somary tonga tampoka tsy nampiomana. Mitady amin'ny fanasina nga ianao? Tsy mitady amin'ny fanasina ka misy resaka mba hifanaovako aminao raha manana fotoana kely ianao. Azafady indrindra re. Tsy maninona ka eto ny resaka ao fa afaka mihaino anao Azafady aloha fa somary resaka hafa mihitsy ilay izy Izany hoe hifonako sady aloha raha misy resaka tsy mety aminao na mety hatezitra anao. Fa resaka inona no mahatonga ny teny toy izany? Hitanao, nandeha nanasa lamba tany amoron-drano aho omaly. Tsy ohatry ny resaka mpanasa lamba fahiny fa tena nahavariana mihitsy ilay izy ka izay no saika anontaniako anao. Hoe ahoana? Mino fa tsy resaka fifisana tokantranon'olona sy resaka fitsekarana no eny tany fa zavatra hafa mihitsy matondra tonga aty mihitsy Ie, fa zao inona ho azy zany hoe resaka fandovana hery miafina sy harena miafina malaza be eto an-tanàna izany. Toa hoe dadabe amin'ny finoana hono no manana an'izany hery miafina ambony be izany. Sady mpanasitra ny gagana mihitsy. Ary rehefa maty izy dia tsy mbola nisy nandimby ilay izy hatramin'izao satria hono ny dadabe amin'ny finoana tsy nanonona anaran'olona mialohan'ny hafatesany. Raha tsy diso hoe toa hoe midady amin'ny finoana no mitahiry an'ireo zavatra samy hafa avy amin'ny dadabe amin'ny finoana fa tsy hoe mbola izy akory ny mpandova an'ilay hery miafina. Tsoriko aminao aloha fa resabe tena resabe ilay izy nataitra dia hoe ahoana? Ohatrany hoe mety ho finoana hono nefa mety ho ny dadany ihany. Tsy haiko hoe ohatrany hoe miandro fotoana. Ny sasany indray miteny hoe tsy azo tazombehivavy hono hoe tsy maintsy zanaka lahy tsy azoko ilay izy raha mama finoana. Izay no antony anontaniako anao ohatr'izao. Finona ho ahy ilay hery miafina dia inona koa ilay harena miafina? Losy tia marina. Inona no lazaiko ankalakely ity? Zaho kosa aloha tsy ilazan'ny marina izay fantatra eto aleo dina ny tapy. Tovariana be ianao fa hoana tsy mety aminao anga ilay resaka? Tsy hoe tsy mety fa tena lasa saina be aho maheno an'izany resaka ataonao izany. Na izaho koa zany mba gagy. Hery miafina ahoana? Harena miafina aiza? Inona koa ny dikan'ilay hoe mpandofa? Tsy haiko retsika. Tsy hitako izay havaly an'izany. Aleo fanako sakafo ato dia voalefako. Tonga dia asiako ody mahery ny sakafony. Afaka adiny roa tsy inona vao miasa ilay mahafanina be iny. Avelao hitapy ihany. Mivatsy kelikely amin'izay ny lohany. Ampiana daozy kelikely dia lasa dala manary lamba amin'izay afaka ray volana. Tena hita mihitsy ity raha matoty hoe mamorona fotsiny. Inona foana mahalasa fisainana azy io zao? Andainga sa misavy? Hita fa fantan'izao zany resaka izany ka mody hoe tsy haiko tsy haiko. Raha fozan'izao ve mpitazona an'izany fanafody mahery izany dia tsy ho hainy. Ny vadiny raha teo mpitahiry an'ireo ody mahery sy moara dia tsy ho fantan'izay momba an'izany resaka izany. Fa ilay izy ve hoe resaka tena marina sa mba resaka mpanasa lamba fotsiny? Resaka mpanasa lamba tokoa angamba rehetra izany ka. Zavatra tsy dia misy inona koa ve izany fa mpisitona lakolosy koa mahay fa avelako vetivety eo aloha ndry fa andehanao kafe kely vetivety Izay tokoa angambako. Fa aza misahirana aloha ianao fa efa andeha mbola hamonjy fivoriana kely any am-pianarana mantsy dia nanararoatra nandeha aloha kely. Zavatra efa vitany izy izany hafanaina kely fotsiny sady efa misy afo mirehitra ao. Impiry mba hinana aty aminay koa ndry andraso vetivety aloha. Aleo aloha hivavaka mandra-pahatonga ny eto. Zay, aleo potehana tsara ity dia tsy fantany. Ataoko atao anatin'ity mofo ity. Asiana koa ny kafe. Ahitany tsy fahita ndreko androandro kiala fanasina fa ianao no anakana ny harembe tsy hiditra ny trano. Zay anie dia vita fa ela. Mifindra aloha etsy amin'ny latabatra etsy ndry tonga dia raisako ireto kopy amin'ny tanako reto azafady misaotra tompoko. Tena misahirana mihitsy ianao ao ary tonga dia ataovy
ahita lozy ndriko androany mitady ianao any anaty lavaka ary ataoka mainka tonga atao trano any dia tatazo mivokany every mifa tsy fantatra angamba ny zavatra natony tany an-dakozia tany tsy ireo ty masony raha tsy mivoaramena sahady so dia verinao fa matahotra ny zavatra ataonao amin'reto sakafo reto aza aleo hoaniko tsara mihitsy dia avelako hitapy eo ny lohany andry ny zavatra eo tia le hoe na hisotro zava-mahafaty aza tsy hampaninina azy izany ary tsara kosa izy izany mamafinoana mofonamboarina ve ty mahay kosa ianao mba atao fiandry eo akia ny anay mantsy mofo amboarina daholo no atao gote indrindra rehefa avy any an-tsaha iny tonga dia tapohery daholo hitandry tsara izany hoe adala manary lamba izany hoaniko amin'ny anaran'i Jesosy ty misaotra betsaka tompoko fa tena voky mihitsy sady natsiro be angatadalana fa mampamangy any amin'ny fanasina any misaotra an'i Jesosy koa ny araninana tamiko teto ndry koa rezy veloma re soavadia dia misaotra betsaka mitsitike vitatreo ny amin'ry androany za koa ve dia isahirana anome anio raha tsy efa misy fandrika se veloma retsy ho diso fanantenana eo ianao madamo Ranivo tena vehivavy fangolika sa manosavy akitsy rano fotsiny izao everinao fa tsy misy Andriamanitra moa eto amin'ity tany ity ka hanaovanao izay tianao dia izay aky ny resaka nahagaga azafady aky tamina nelingelenako andria tsy vita telefona mantsy ezak'izay dia aloha mifampiresaka mivantana mihitsy tena mahavariana aky izany fa hono aky fa inona marina aloha ny tena nahafaty an-dadabe anareo eo indrindra koa ky tena mahagaga sady tsy maty naretana izy ny tsy nisy namono ary tsy nisy navelaniditra tao amin'ny toerana nametrahana azy tao an-trano tamin'izy maty rehefa levina indray dia tsy nisy nahazo namono azy tamin'ny lamba fa tsy dadana irery ihany izy koa no mibatarery azy natao tao amin'ny trano vorona dia nalevina dia izay ary sao dia mba tsy maty akiza ny dadabe anareo izany izay mety tsy namelana olona niditra tao amin'ny efitra misy ny razana amin'izay mantsy tsy misy mahalala an'izay zavatra mety isy eo milazaina fotsiny hoe maty dia nangina ny rehetra akizay indrindra koa nkekintsy azoko hitandry nisy fotoana eny efa niteny tsy sazoka tampoka izay hoe nahita ny dadabe nanjony teo amin'ny dobo naveriko nanontaniana izy kanjo no dinina vadika resaka indray naveriko taminy fa tsy namerina mihitsy izy mazavaka izy izany tsy maty izany dadabe anareo tsy maty tena mbola velona izy fa tsy fantatra fotsiny hoe aiza ary tsy vonina nisy eo aminareo mihitsy raha tsy amin'ny fotoana ray andrasany maro satria mbola hitsodrano an'izay andimby azy izy araka ny fahazahoako ny fitantarandriny zava-misy hatrany voalohany angaky misy zavatra azo azy fotsiny izany raha tsy misy tsodrano zany fitantarandry hoe hery miafina sy arena miafina tena azo indrila izy izay mihitsy ny marina fa nilana fantatraingana koa dia ty ahoana marina ny tena hitako any dada miresaka mivantana ary izay mantsy dia tazako lavitra fotsiny izy ary avy eo lasa tsy hita hoe aiza izy nefa izao mahavaly an'izany rehetrarehetra izany
raha nyfahinoko ny tantaranay azy angeky dia hoe izay ondry efa maty dia mbola mitsangana foana e. Impito maty izany ony vao tena maty. Le hoe impito aloky vao tena maty raha mifahalalako an'izany dia izao hoe ahoana? Tsisy an'izany aloha ao amin'ny baiboly a. Faharoa rehefa maty indray mandeha ny olona dia izay miandro ny fitsanganan'ny tena maty amin'ny fitsaran'Andriamanitra ataony ny zanany lahatokana. Ny ankoatr'izay indray raha resaka toy izao misy ao aminareo izao dia tsy misy faherin-devolony ao ambadika izao. Hitandry alainy ny devolony endrik'ilay olona dia isalorany dia ohatrany hoe ilay olona teo ihany ny teo. Marina mihitsy aky izany fa ny akako hevitra amindray aloha dia izao hoe inona no hevitra ionako amin'ny dada? Ahoana no ataoko? Miresaha mihitsy aloha amin'ny mamandry e. Aza atao toy ny firesaka hatramin'izay fa hovay mihitsy ny fitondra ny resaka. Ndrasy fatoroko hevitra indry. Finna mihitsy ny tianao atongavany efa hoe tsy fantatro izany mazava. Aza mody faniny hoe ianao roneny ahoana moa ny tsy afantaranao an'izany e? Ianao ve mivady ny dada dia tsy halala hoe manino ny dada, tsy mba hita atao trano tahaka ny dada rehetra, tsy mba hita ifampiresahana, tsy hitakana hevitra, tsy hita antahantana fa dia zaho foana. Ohatr'izao foana ve izany roneny ny ainanato dada tsy hita tampoka, dada manjavona, dada tsy hita trano. Mba moramora kely ianao ry finoana finna mifiheveranao izay fiheveranao ny tenanao aloha dia tsy fantatro fa amiko ny fiheverako anao dia reny mpanafinjavatra amin'ny zanaka e. Reny tsy mba milaza amin'ny marina. Mahafinaritra anao foana ve Mihainoa manontany hoe aiza dada e? Sa manararaotra ny fahatsorako ianao dia tsy rarahianao mihitsy ny fanontaniako. Hafa ny hatramin'izay roneny soroko aminao fa tsy angeny intsony fa tsy maintsy fantatro ny marina. Fiza mihitsy ny olona manome lohanao any ndehana mihitsy alohanao ry finoana mandro sakafo ny andro raha teo vao atoandro sady tsy hitako raha teo izay avaly ianao. Azary neny tsy angena fotsiny amin'izao tsony ampy izay. Dada hitako atao trano isan'andro no ilaiko. Dada afaka miaraka amiko amin'ny fotoana rehetra. Dada azo iresahana. Tsy mila dada manjavona tsy mila dada tsy hita tamtampoka izany koa. Resaka lava be izany ndehana andrahoiny sakafo. Izao no izy roneny rehefa tsy laza amin'ny marina ianao dia tsy maintsy hanapa-kevitra dia ho hitanao koa izany hoe finoana manjavona izany. Losy tia marina tena niova mihitsy finoana. Izany efa tia tsy hitako izay atao. Ranjava fa ahoana to tonga tapoka fa misy inona? Dia neny finoana fa resaka aminy tsy momey fotoana nefa fa miandro baiko aho neny inona resahany aminao ambarao fa ho avy resaka aminy ho avy tampoka. Ohatra tsy hita indray ranjava nefa za vao saika hiresaka zavatra maro taminy. Ahoana indray izao ny fandraisan'ny finoana ny zavatra nirozay an-danjava iny sady ohatry ny hafa kely efa tongavany teo tonga tsy natsoina. Ny mahalasa saina kely afotsiny dia ohatrany hoe
mihaino ny resaka izany ve ranjavy ahoana no alalany hoe te resaka sy te hahita azy finoana sa eo akaiky eo ihany izy fa tsy hita za eo finoana fa tonga dia ahoana antsoina ve dia ino izay lazaiko ve izy aleo antsoina dia ho hita eo izay lazainy finoana avy aloha e fa inona netsonao ahy e hitantara inona indray zary neny aza mironana angano isan'andro izao a fotoana vitsy sisa omeko anao endrasako ny marina raha vao tapitra izay a miala tsiny aminao afahanao velomanao mandrakizay aleoko maty toy izay ny tantara vala matinareo eto isan'andro leo a tena leo a ka izay indrindra no antony napetsoko anao ani e tonga teo ny rainao dia niteny izy fa iona aminao saingy tsy namome fotoana miandro baiko izy dia izay inona indray zao izany resaka fironona fotsiny izany aiza koa nisy olona hiresaka amin'njanaka ka tsy fantatra izay fotoana ionana e ary andro baiko ahoana koa fa nareo to miverineny ray aman-dreny mba ohatry ny ahoana mihitsy eo ianao ka mandrebirebitra izay ary ilay nahiko marina tena mihamasika be finoana tsy azo tairina tsony anefa fa sao dia tsy manaiky eo tsony amin'ny manaraka eleo aloha andeha any ranjava raha teo efa miteny fa tsy maintsy hiresaka aminy mihinao fa tsy ho ely izay ho hita eo ihany ny toyiny hitandrio alabe mikitroko io tao foana ho ny dadabe no mipetraka nandritra ny 3 andro ary eo foana izany matetika no ahitana zavatra be hafahafa izany indraindray ahenona olona mitoto vary ankizy mikotaba akomaneno orakoraka ary rehefa tena maizim-bolana be iny a dia ahitana mazava mamirapiratra be izany ao anatiny io jesosy tsy misy olona samiditra ao izany eny fa na dia neninay aza ny olona rehetra eto tanàna moa dia tena matahotra tanteraka ny toerana mihitsy raha azoko tsara izany ny zavatra rehetra ny tantara indrihatra izay dia izao ao no misy ny fohibe ny zavatra misy ao aminareo io izany hoe ao no miainga ny baiko rehetra raha ohatra mantsy tsy misy olona marinao tsy misy ankizy tsy misy trano tsy misy zavatra mampiseho azavana dia ao mihitsy ny fohibe ny fanahy ratsy mahatonga ny rainao manjavona ary baiko avy eo koa vo afaka miresaka aminao ny rainao dia inona izany ny atao inona ny hevitra hitandre amin'izany izao le izy finoana resaka raha-panahy be ny ao anatiny io tsy vita ny saina sy ny fahasahiana fotsiny io hoe mpivavaka na mahalala an'Andriamanitra dia hiditra fotsiny amin'izao anatiny io alo io tsy misy finoana na tsy ampiery tonga dia miolanao ny tena dia ahoana ny atao za loatra sady sa miditra ao izany ndao aloha dia andinika an'izay atao hoe tsy azo irotorotony io marina izany andao tokoa aloha andefa so manaonao foana eto ka
ratsy voavitra ny finoana dia ho voafatotry ny herin'ny maizinao. Aleo atory amin'izay fa efa miraika 12 alina izao. Raha pitsytezy atao Andriamanitra inona koa izany? Inona ny ataonareo any amin'ny fonenako? Tady anao tafaty. Omaly anao fa tsy maintsy alaiko eo mpanomboka ianao. Tsy maintsy atao fa mandohalika ao anatrehiko ianao. Fiza koa izany ny teny hafahafa izany? Sao dia verinao fa matahotra anao ary ataovy izay ataonao fa samy manatrika anao tsara mihitsy tsy misy ampiororoanao izany eto. Dia mitabataba eo koa mandra-paraina ny andro fa tsy misy ivakikoloha amin'izay teninao. Hoentanao tsara ny herin'ny izany hery miafina avy eo anala maizina izany. Efa ampitady tsika manomboka eto. Ianao no ataoko tsorona nomezako tsotra amin'izay hitondra ny hery miafina ifentana velomena. Ary to tsy samytsaniny elakory. Atao sorona. Ka raha tsy tenenina fotsiny amin'izao izy tiako. Aleo aloha any amin'ny pastera raha pitsy dia hanomana ny idirako ao anala maizina. Hoentina ary ve za tsy finoana. Sao dia lasa hita mavesatra any anefa lasa lodiniana tsara dia hitsamboliana kely any atsahany aloha avy eo makany am-piangonana. Tsy maintsy tafiditra ao amin'io anala maizina io ary tonga dia hopitehako mihitsy izay zavatra hitako ao. Mila mampitombo hery aloha vao mandeha ao. Mila mampitombo herim-bavaka tsara koa. Mandreraka mihitsy ty fiainana ao an-trano tika. Aiza ve namaka fiainana ka mantatra mibetsaka. Tsy mba misy diniky ny mpianakavo mihitsy. Manoatra noho ny manana dada mambolava tsy misy azo atenaina. Aleoko mihitsy aloha mitsangatsangana ty atampo tendrombohitra ty andinika tsara an'izay tokony atao. Oay, dada, fa notony tsara aloha ianao vao miresaka tsika izao ny fotoana efa nandrasanao. fa hoana marina ianao ty sao dia mba tsy olombelona. Tena olombelona toanao ary anazava aminao ny antom-pisiko. Izay mihitsy no andrasako aminao zay ary tsy avelako hiala eto ianao raha tsy mazava amiko momba anao. Izao no izy anaka dia ampafantatra anao zavatra maro saingy miankina amin'ny fitonianao empianona azy ny anozako azy na tsy. Ahoana vonina? Alefa saro ny resaka ao vonina ny otony tsara. Voalohany aloha dia izao tsy matatabe anao izay voafity voalohany ifety tanàna ty ary manana ny hery miafina. Fa tonga nefa ny fotoana hafatesany saingy mbola tsy miala ao anatiny ny ainy raha tsy voatindry ny olona andimby azy hitazona ny hery miafina sy azo ny herana miafina ao anaty dobo satria mbola hitsodrano manokana ny olo io izy. Zaly nefa mifanany mandra-pahatonga ny fety satria mbola tsy mahazo miala sasatra mihitsy io fanahany io raha tsy vita ny asany. Misy fetra nefa fotoana ny endreny olo io izay hitazona ny hery miafina. Raha sanatria ka tsy ty olo io na tsy fantatra dia ho tesitra mpanjaka ao anatin'io anala maizina io izay mibaiko manome ny hery miafina. Ka vonono izay olona mifanakaiky amin'ny tatabenao ary isy ahitany be tsy misy toy izany mihitsy eto tanàna. Izy koa reto mandrika nahazo ny ray tanàna. Ny lohan'izay dia soram-baratra tsy mijanona na andro na alina ary mety afara misafotra mihitsy aza. Dia inona ny diranao amin'izany? Sa ianao no olona voatendry handray ny hery miafina sy ny harena mafina? Tsy za aloha ilay voatendry fa ny anjarako dia manomany olo io izay handray ny hery miafina
ary efa akaiky ny fotoana ny andro ny volanao tsika dia anomboka ny famondran'ny hery miafiny ary amin'io fotoana io no angalana ihany koa ny arena miafina io hery miafina io no ahafahany mitsabo ireo karazana aretina rehetra. mba mahagaga indray zany ry dada marina ay ve misy an'izany eto amin'ity tany fandalovany ity tsy andriamanitra rery zany no mibaiko ny olona fa misy an'izany hery miafina zany koa sa avy amin'andriamanitra izany hery miafina zany sa avy aizy avy any amin'ny planeta hafa miangavy ianao aloha aza manonona zany andriamanitra zany rehefa miresaka fa manjary fahaizon'ny mpanjaka fa efa namposiko zao zavatra zao aleoloha mody tsy taitra lalàna ny tena marina azafady are tsy ameriny intsony afa toizo ny teninao afaka tababolana io zany tsy fandrano manokany olona andimy tanteraka ny dadabenao io fotoana tena lehibe io ary hitondra fiovana tanteraka ny tanàna manontolo efa nahazo faminaniana vita amin'ny mpanjaka mikasika olona zay handray ny hery miafina eo fiza aloha le hoe mpanjaka fa tsy azoko ary iza koa le hoe andemby an'ny dadabe mbola ho fantatrao ihany io mpanjaka eo ary resaka amin'ny vantana ianao afaka fotoana fo satria ianao le olona voafidy hitondra ny hery miafina sy handray ny arena miafina afaka tapabolana amin'ny tsinam-bolana mampatonga an'izay nefa dia mila diovina aloha ianao maninona tsara hoe ry dada za hoe no voatendry hitondra ny arena miafina so dia mba diso ady resy aloha le mpanjaka anareo everinao fanaiky an'izany tsy afaka mandatsony ianao satria efa misy ny ambolinao ny sarinao ary ny taona sy datinaterahanao any amin'ny mpanjaka efa miomana ny amin'ny fandraisana anao ny mpiara-miasa amin'ny mpanjaka ary efa vonona koa ny zavatra rehetra anokanananao sy anolorana anao eto amponiny eto an-tanàna ary andraisanao ihany koa ny fitafianao sy ny moara ary ny tena masina mandritra ny fotoana nandratananao dieny zao ry dada dia foany atreo zany sainy dia volomaninareo zany tsy anaiky an'izany mandraikizay mazava fantatro angefa misy ifandraisany amin'ilay biby lavabe izay lazainareo fa fanantokany ao amin'ny dobo zao tetin-dratsinareo zao sa kosa everinareo fa voavidin'izay arena miafina ny fanapaha-kevitro tsoroko aminao mazava tsara ry dada ary ale teo tsara ao anatin'ny sainao ary ataovy tonga tsara ny ampotsofon'ny zay mpanjakanao any fa efa nanolotra ny fiainako any jesosy ary tsy hivadika amina misy arena mandivotra aza jesosy rery ihany ny mpanjakako mazava to tsy hita tamoka teo indray dada aleo any mazava amiko amin'izay ny zavatra rehetra aleo mody dia miona nyfanasina malaky andaniana azy tokony atao za ho ny voatendry hitondra ny hery miafina andimby an'ny dadabe anombo devoly hiara-iasa amin'ny biby lava ko raha tsy fendranako raha tsy vao nahita arenako izany natakaloko ny andriamanitra tsy zaka ny dada mihitsy ny maheno hoe jesosy dia lasa izy nandeha tena losy ty marina nahazo afatra tamin-dranjava fa tsy mety manaiky ny andovan'ny hery miafina ho ny fonono tsy nandiso ahy ihany aloha mivinavinako tena izy ilay voatendry ho azo ihany izany ilay arena miafina ny fomba ny akeniny kala ratsy iny zao tsy maintsy jerena aingana zakiry fanasina tena tsy hanaiky hatramin'ny farany lazaina any akefa efa misy ingam-boloko ny ihany efa any koa ny sariko ny daty sy ny taona nahaterahako dia tsy afaka mandahony tsy haiko hoe inavy ny dika an'izany zao n izy ry finoana hoe mila mahiry mivavaka tsara indri fa tena zava-dozy izany tena tsy afaka mandato koa indri raha efa any daholo izany rehetrarehetra izany azava ho amiko aloha ny hevitra izany zava-dozy ahoana enoe tsara rehefa azon'le hoe mpanjakany any reo mombamomba indri ireo dia manokana fotoana izy dia mboany miaraka mididika azo manitra sy ireo karazam-bavaka fanaony ireny ny momba indri tononona eo amin'izay ny anarandri dia miakatra ny setroka ny amboany andri dia miantso andri amin'izay izy lasa manjary manaiky izay lazainy amin'izay indri avy eo ary voabaiko ny tanteraka mihitsy mampiasa zavatra maro izy amin'izany ka tsy maintsy manaiky indri izay ny mahatonga ny dadanareo miteny hoe dia inany atao amin'izany afaka tapabolana angehony io fotoana io sy aza matahotra aloha indri tsy misy maharesy an'andriamanitra izany ho
Zay no mahatonga an' Jesosy voatsotrano manokana hoe amin'ny anarany no andolian'ny lohalika rehetra na ny an-danitra na etỳ an-tany. Zao no ataontsika. Ndao aloha hifady hanina dia ampitombo herim-bavaka. Avy eo mandeha any anala maizina mandravany any anatin'ny rehetra any amin'ny anaran'i Jesosy. Marina izany. Hitondra rano voafanasina sy deloilo-masina koa tsika amin'izay. Matokindry efa tsy atahotra ary tena ho vonatra amin'ny farany akia. Fa mila mandeha alohan'io tsina mbola n'io isika roa. Amin'izay mantsy kely ny heriny. Aoko vonina amin'ny fitaovana rehetra isika toy ny torche, akanjo mafana, briquet. Aleo manana daholo ihany ireny. Alaminy fotsiny programa andria amin'ilay fifadikanana. Finina mihitsy ary nataon'ny finoana ao anefitranony ao e. Aiza ve ka sady tsy mihinana sakafo ny tsy misotro rano efa 3 andro izay. Marina tsy ho fatin'ny anoananao io. Finoana, fa maninona ianao ny ato e? Manana olana nga ianao? Toreraka be anie izany vatanao izany e. Jereo anie ty tarehanao sy masonao e. Azafady kely aloha ianao andehanako any amin'ny trano fidiovana e. Raha itsio tsara aloha ny fijerinao fa tsy maninona izany a. Tena salama tsara dia oka koa aloha izay mifanontanianao. Fa misy inona ary tsy azoko mihitsy. Tsy mihinana sy misotro mandritra ny 3 andro finoana nefa mbola matanjaka tsara mifandehany teo. Dia inona izany nataony tao? Sady ohatra ny tsy zakako izany ny jeren'ny masony a. Marina tsotra ny hoe mangoritsina be izany ajereny. Na angovotra hatramin'ny lohaliko nefa dia tsy nisy ray minitra akory ny jerena teo. Mahagaga izany a. Dia ho ilay hery miafina sady ve sa hery iny? Ndao aloha hiakatra etsy amin'ny itsy avoan'itsy hijery ny lalana le. Mino fa efa tsy vonina tsara indria. Efa vonina tsara ka. Ho foanantsika androany ty hery miafina mitady anao soron'olona ity. Ndao amin'izay ary. Tonga aloha dia rahantsika rano voafanasina ilay dobo misy an'ilay biby lava be andevolo io. Avy eo lao potika tanteraka ao. Ary ao ary tonga dia rarao malaky. Aingana fa efa manomboka miova loko sady angely rano e. Dorako amin'ny anaran'i Jesosy ny fonenanao androandro miara-mila ny Satana ary mahatra amin'ny arena miafina ao anatinao. Zay. Tao amin'izay aleto malaky. Fantatro fa ho tezitra be izao io biby lava be andevolo io rehefa mivoaka avy eo. Ay, sady manomboka mivotrovotra mafy aky izy manodidina ny vato mamifiasana e. Ingana azy vita. Ndao andeha fa mbola lavitra ny lalana. Kely sisa ato anatin'ny ty alabe ity izany misy mpanjaka voalazan'ny dadanareo raha azo tsara. Ary raha izany dia hitatsika ato dadabe ianareo. Ketroka be izy. Tsy maintsy misy lala-masaka aty madikely aza. Ie, marina izany. Eo aloha io somary misy bozaka matory. Tena lalana io. Io sika miditra. Andao ino ny arahany. Somary moramora ihany io fa ohatrany maheno feo azy izany. Efa tonga ataoko voninahitra isika izao. Aiza ary malemy tondra sobika akanana nefa tsy ery amin'ny tany nanana akory. Sa ve mbola lasa nakakitaina? Loza marina. Tena loza. Fino io misamboaravara be ao anaty dobo io. Tena ilay biby lava io. Fa maninona ary miolangolana be ao izy. Ary sao dia mba namoy tenao ary finoana. Alao jerena kaikaiky aloha. Fa maninona izany mitombotona tsetroka ny vatany nefa ao anaty rano. Tsy misy afo akory. Iny loha mifampoitra. Loza. Tena mijery aty izany. Aleo aloha hiataka lavitra aloha so mandeha fa misy zavatra tsy mazava. Afaka mitady itsony ny vatan'izany. Tena mitsonika mihitsy. Fa nisy ary teto. Maty amarina. Tena nipoaka toy ireny varatra ireny ilay biby. Potika hatramin'ilay dobo.
loza fa tena tsy leson'ny raisina mihitsy potika tanteraka nivadika mavo be hatramin'ilay rano dia hoe finoana ve no hoan'io biby io dia tesitra ny mpanjaka sa hoa endri ve zany mipoka be zany ohatra mivaratra milatsaka izany ny feoany eno a tena mety varatra tokoa angambaka izany a etsika roa no mitazana jereo tsara fa tsy misy malala mihitsy mifatongavantsika ato anatin'ny tialy ity zay le vokatry ny fampitomboana herim-bavaka tonga dia mamafy an'le rano voafanasina foana sika isaka mijanona jereo fa misy lapabe io ampivoan'ny azy io misy fanilo mirehitra marobe manodidina misy mipetraka io amin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka io iza nefa toa misy tandroka lavabe miolika makany ariana ohatra n'ireny tandrokosy ireny sady manao akanjo jakymena be eno a misy mpiambina eo akavisy akavanana fa ohatra fety ndraiky izy enyky ay sa io le voalazany dada hoe efa miomana ny amin'ny fandraisanary zareo dia ho dizy fa nantenany eo nareo androany dre ary toa misy olona lanjainy iny ohatra mifantatro angeky izy zany e ny tsaraki aloha sao dia dadanareo fanasina teny dada be iny dada be ahoana ary zany tena tsy mahatokoky izy a jereo koa fa misy tonga tapoka io akaikin'le mpanjaka io manao akanjo jakymena be koa miala le teo amin'ny akavia rehefa tonga le vaovao marina tsy tena hidadaka iny a tena dada sy tia marina fina koa ary ty fanapahakevitra dady ty e mampivavaka ihany ve nama dia misafidy lalana toy izao sady efa voafatitra ny devolo mihitsy finoana hitandria ny lanjaindry zareo iny aiza jereo tsara ny endriny dia aza matahotra mihitsy a mitony tsara fanasina fino ty zavatra hitako ty ny ho andry za iny lanjaindry zareo iny misy tenako hafa koa fa ahoana ary zany tsy azoko zao no atao hoe dédoublement ry finoana dédoublement nalainy devolo sary ny endrikao a vokatr'ireo sarinao singambolinao taona sy daty nateranao ny tena marina zany a tsy enao zany iny fa fanahan-devolona ka nofin'olon'efa maty ary novaina ho endrikao zay ny mahatonga ny olona voafitaka hoe nyse tamiko dadabe nyse tamiko ny reniko hoe nyse tamiko ny dadatoako fitaka daholo reny fa fanahan-devolony ao ambadika dia tsy fantatry nolaka inona zany ny atao ary e manatona moramoreny sika aza matahotra na kely aza tonga fotoana io fahitansika jereo fa manomboka mahitatsika daholo amin'izay reto mpanompo ny devolo reto jereo fa ny dadabe anao manatona atsika tonga mpanjaka vavy tonga melony fotoana raha isinay mpanajana be no ry mpanjaka finoana jereo fa mandoalika daholo reto zavatra ratsy bika be bebe reto tsy tatapoka teo koa le mipetraka teo amin'le seza fiandrianana eo anaka ny sisanao ratrizay eo ny ainga ny fipakionao ny zavatra rehetra rehefa voasandratra ho mpanjaka ianao tsy fantatra aloha na dadabe marina ianao na tsy a fa dia mialatsiny aminao a fa tsy misy mpanjaka vavinao zany eto lazaiko aminao mazava tsara fa tsy azonao baikona zany ny fanahako azo tsy afaka mandatsony ianao ry finoana efa atao anatin'ny fanjakany aizina ianao zao ary tsy ho tafavoakato tsony mandrak'izay tsy dadabe anareo zany tsony io fa efa devolo makany endrony fotsiny sisy efa maty ny dadabe andry efa maty tsy misy fitahanao zany eto ry le dadabe sandoko ty a ho hitanao tsara ny andravana ny fanjakany maizina fironinao ato anatin'ny tialy ty ary ampahafantariko anao fa tsy misy maizina maharesy mazafy zany ahita ny herin'andriamanitra sy jesosy kristy ianao sy reto mpanomponao reto anio tsy azo tonontonony nato zany tsikarakely tya de ho faty anga fady ato zany fady mazava
mamerena nge zany re mandeha eo anao raha tsy tapako ny lohanao hoe miritirititsy fa tsy azo tononona sa matahotra an'izany anaran'izany nareo e alisa moa ty olona afa miditra atao fanjakako ty e miarabila afa tory de tory moramora kely ianao azafady a sao de verinao fa voabaiko ny ratsy ao anatinao ary ampafantariko anao fa matoa tonga eto dia andravan'ity fanjakany aizina firononao hoe ty atany ty mody afeninao amin'ny hoe rena miafiny ery miafiny efa nasitranana ny asa ratsinao eferinao fa variana amin'izany alefa ao anatona miaramila anao jereny e ay miseho mazana zany ianao sabory de tory malaky dorako amin'ny afofanay masina amin'ny anarany jesosy tena mahery reto tonga dia indray may miaramila rehetra za rery sisy zany efa mbola tsy manana fahefana ialeto raha tsy voatsotrany zay andray ny hery miafina tonga fotoana nampitehana ny fanjakanao dadabe sandoka efa manisa telo dia atsipy ny aminy avy eo tonga dia miazakazaka mialeto malaky fa tonga dia irehatra io ary irehatra oharina zany ty alamaiziny ty mio mandry isa roa telo amin'ny anaran jesosy iny tatazo may ianao sy ny hery miafinao zay angana azo atahotra fa tsy maintsy tafavoakatsy finoana izy alohantsika io banio dada teny dada io ahoana zany fanofana avy antsika izy tsisy io dia volo olona dia volom-paka endrika koa io amin'ny anarany jesosy miala ry losifera ao tsara zay de maikio aingana sasatomba sisa hoe misy tadiongeza be ny arenantsika iny fa nasina sady efa manomboka mirehatra miala teo amin'ilay nelantsika aingana aingana fefa eo aloha io lanana voaka ny io aloha io mandalana io misanona aloha aiza fitaovana efa manatona sady tena mivoramena be nge samy masony zany tsy rehefa miolokoloka be ty izy ai tatazo le debolo be tia tsy rehefa asany rehetra daholo le ana be teo asaotra n'andriamanitra tafavoaka somatsara isitro finoana izy ireo tamy manatona atsika ireo izy reo fokony olona rehetra eto tanàna ary izy ireo mitarika azy marina tsy tata sy neny reo tena zay vo tena tata sy neny ny zanako misaotra anaka misaotra saika very tany amin'ny helo fanany mivady raha tsy tena satria moa fa nafatotra ory zareo teny andavabata misy bibilava vabaiko miambina teny vondrehitra nefa ny ala dia tonga dia mahay azy teo izy dia vany fatorako ary hodiaingana namonjy amamanao haiko izy torana teny akaiky ny dobo so fa maily daolo ny fokon'olona dia namonjy azy teny tsy za iny hitanareo nanjavina matetika iny fa nandeha vola iny ary endriky fotsiny nalaina efipetsiny fotsiny le hoe arena miafina fa ianao sorona anao mitetehina tsy misy zany akory fa entina anjonoana fotsiny zany nay za koa azany anaka ka voavitaka e mifonakiry finoana voavitaky ny hoe hery miafina sy arena miafina dia roboka tokoa maika any anamboninahitra so sady ohatra ny totompony tenako mihitsy okarinena mba tsy ho feno fitiavaka rena ny fonareo zay nge mahatonga ny ten'andriamanitra amin'ny teny hoe ny fitiavam-bola ny fodotry ny ratsy rehetra e na dia fantatrareo aza fa mitondra ny amin'ny helo dia mbola andehanana ihany aza jamba ny vola moa e teneny devoly hoe arena miafina hery miafina dia roboka tokoa manao ny tsy fanao na dia fahotana aza ny devoly koa ngerineny dia mahay fahagagana mitahana ny kristianina e ary zay tsy amperim-bavaka dia voafitaka drano mihitsy misy tambiny ny zavatra rehetra omen'ny devoly ry izy mivady dia ny fanahanareo no hoany amin'ny elo fa ao amin'andriamanitra riry ihany no misy arena miafina sy hery miafina tsara sy mahery indrindra zany mihitsy na any amin'ny lanitra ambony na ety ambonin'ny tany na any ambanin'ny tany ary jesosy rery ihany no nomeny io fahefana faratampony io ka izy rery ihany ny mpanjaka ambonin'ny mpanjaka rehetra sy manana ny hery miafina
ka omeny an'izay mino azy sy manaja ary makatoa azy ary tsy ambolana amin'ny karena fa maimay-pona. Fandriky ny maizina sata Benjamin ho velominy izy oma amin'ny rina miaraka amin'ny Louise Ravelsoa, Sylvia Randrenatoandro ary Nanja mandray feo sy mandrindrara teknika ary mana tontosy Nanja Razafitra Koto. Fandriky ny maizina.